Ny katonarina natsahatra ny asany avokoa ireo banky samihafa teto Andrenivohitra maraina io nanomboka tamin'ny 7 maraina hatramin'ny 9 atoandro. Hetsika izay nentin'izy ireo nanairana ny sain'ny tompon'andraikitra manoloana ny fanafiana amin'ny tambasy samihafa izay nitranga tamin'ireo banky samihafa teto amintsika. Anisan'izany ny fanafiana ny Accès Bank Tetsandraharo ny Alarobia 30 Oktobra lasa teo. Misy fiantraikany amin'ny toe-karena ny fiatoan'ny asa nandritry ny adiny 4 izay nataon'ny banky i Profesora Ralson Roger mpahay toe-karena. Misy fiantraikany tokoa amin'ny toe-karena satria misy zavatra tsy hoampy zany latsaka ao amin'ny famenona ny erzika ao amin'ny toe-karena na hoe mankagainy eo izy ny teny frantsay. Io tsy dia iny endrika nataon'ny banky iny azo tarafina koa aty amin'ny endriky ny grevy nataon'ny mpianatra, azo tarafina koa aty amin'ny endriky ny hoe grevy nataon'ny pénitentiaire sy ny sisa. Rehetrarehetra zany dia mitory fa ao aloha tsy fisian'ny fandriam-pahalemana mazava ho azy ary tsy fisian'ny fandriam-pahalemana miteraka foana favoazana ao amin'ny toe-karena. Ka ny anataon'ny banky teo dia eritrereto fa manomboka mivalatra amin'ny 12 zany hoe be dia be ny mpandraharaha no tsy afaka mihetsika. Voatery zany mpandraharaha mamembotra adiny 4 na navery adiny 4 eo fandraharaha. Misy fiantraikany tokoa ilay izy zany ary miampy moaraka ny teny zareo hoe le pont atao tamin'ny zoma teo iny zany. Manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia nandroso sosokevitra ny tokony hamerenana ny fitokisan'mpandraharaha toe-karena ny Professeur Ralson Roger. Olana moa zany tsy misy afa-tsy ny fanomezana fatokisana ho an'izareo mpandraharaha zany. Tadidrio fa amin'ny tany anankiray ny zavatra kendreny sy tadiavin'ny mpandraharaha dia fisian'ny filaminany. Ary io moa mampalahelo satria matetika any amin'ilay tany misy ny didijadrona any Afrika ohatra misy efa 30 taona teo ilay mpitondra na ohatran'izany dia reny nefa betsaka ny mpandraharaha tonga tamanao satria milaminao tsisy tabataba tsisy korotana. Ny banky izay lasibatra hatrany amin'ny fanafiana amin'ny tapiadiana tatoato ary tamin'ity taona ity dia banky 4 no efa lasibatra ny fanafiana ary saika amina miliara avokoa ny vola lasan'ireo jiolahy. Marihana fa ny hetsika izay notanterahana androany no hetsika faharoa izay notanterahany banky rehetra eto amintsika tamin'ity taona ity nentina nanehoana izy ireo ny firaisan-kinany sy nanairana ny sain'ny tompon'andraikitra manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Araka ny nambaran'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo dia mbola tsy mipetaka eny amin'ny rindrina ny tety-andro mahakasika ny fanomezana ny vadim-pianarana sy ny fampitaovana izay tokony ho raisin'izy ireo ny tamin'ny andro amin'ny maraina. Ny listritr'ireo mpianatra maharay izany ihany anefa aloha ny mbola hita teny an-toerana. Nambaran'ireo mpianatra araka izany fa ny vadim-pianarana iray volana miampy ny fampitaovana izay mitetina 9,900 ariary no ho raisin'izy ireo. Nambaran'izy ireo ihany koa fa nanantena ny isian'ny vadim-pianarana fara-fahakely ny 3 volana izy ireo satria efa nianatra ny oatra ny 3 volana. Tena raha tsorina zany le izy ataontsika mazava tsara ny resaka dia tena tsy faly zany zay tena diso fanantenana tapaka diso fanantenana tanteraka zany zay mpianatra zany tamin'io tsy ho mihitsy zany nangatahana zany tsy hoe tsy mbola nisy ohatr'izao mihitsy zany efa nianatra efa volana mahery efa 3 volana mahery zany dia avy eo vadim-pianarana 2 volana no mena miaraka amin'ny fampitaovana na le taloha ary le mianatra efa 2 volana latsaka dia efa mahazo vadim-pianarana 2 volana zany mpianatra dia miaraka amin'ny fampitaovana. Ary izay moa zany ny fitakiany teto amin'ny université moa zany fitakiany rehetra moa zany teto hoe niraisan'le mpitaky hoe bourse 10 volana sy fampitaovana zany no nitakiny. Fa aminay zany atao amin'ny faculté lettres et sciences humaines zany farafaratsa zany zay mba hoe zay zany nanaiky tao anatin'ny azy hoe raha 3 volana no men'ny fanjakana zany miaraka amin'le vadim-pianarana miaraka amin'le fampitaovana dia ekenay zany. Ny olana zany hitantsika hoe efa nisy an'ireny hoe fitakiana be reny zany zay vao nisy an'io zao efa misy an'le vakansa amin'ny mpianatra sasany eny amin'ny faculté hafa dia mety tsy hisy ny assurance le izy mihitsy zany hoe mbola hisy ve le manaraka sa tsy hisy to zay zany tena atahoranay amin'izy ity zany. Raha ny tamin'ny androany ihany koa dia tsy nisy ny fampianarana raha ho an'ny sambana soratra sy ny siansa maha-olona. Nikatona avokoa moa ny fianarana araka izany. Etsy andanin'izay dia manohy ny fitokonana ihany koa ny mpandraharaha eny amin'ny anjerimanontolo izay tsy mbola naharay ihany koa ny karaman'izy ireo. Andro iray manatantara ho an'ny Etazonia ny faha-9 volana Novambra 2024 izay andro anatanterahana ny fifidianana. Anisan'ireo singa iray mamaritra ny antsoina hoe demokrasia ny fifidianana araka ny voalazan'Andriamatoa Brett Bruen, mpanolontsaina eo amin'ny serasera sy mpiandraikitra ny raharaha ara-kolontsaina eo anivon'ny masivon'ny Etazonia eto amintsika. Sarotra ny Aminavina
hoe izy amin'ny Barack Obama sy Mitt Romney no hitondra indray any États-Unis mandritry ny efataona manaraka raha ny voalazana satria dia ety ny elanelana misy eo amin'izy ireo raha ny fankakevitra no natao. Raha pitso raha ny fanazavana izay noentin'Andriamatoa Brett Bruen dia afaka arahana mivantana eny amin'ny trano vaovaon'ny American Cultural Center Tanjombato ny fivoaran'ny voka-pifidianana ny États-Unis. Raha nanontaniana mikasika ny fifidianana eto Madagasikara ity farany dia nilaza fa tsy mbola nandray fanapahan-kevitra amin'ny fanohanana izany fifidianana izany ny États-Unis satria mbola tsy hita soritra ny fisian'ny fanjakana tandalana sy ny fanajana ny zon'olombelona eto amintsika. Voalazany fa manohana hatrany ny ezaka ataon'ny SADC amin'ny fitadiavam-baolana ho an'ny krizy eto Madagasikara ny États-Unis. Mbola tsy tonga eo am-pelatana amin'ny parlementany CT ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 13 hatramin'ny androany araka ny nambaran'ny filoha lefitry ny CT Raharoarilala Tsinoka Roberto. Araka ny fanazavana dia efa nisy ny fanairana ny eo anivon'ny gouvernement izay nitanterahany kongresin'ny teteza mita. Tonga aty aloha hatramin'izao fotoana fa miandry an'izay projet izay tonga izay io ary efa nanao rappel ihany koa amin'ny gouvernement. Araka ny fanazavana voaray dia ny talata 30 oktobra lasa teo natolotra voalohany nodiny ambikambana eo anivon'ny gouvernement ny tolo-kevitra momba ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 13 avy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Notsipahany teo anivon'ny gouvernement nefa izany ary mbola misy ny fantsiana izay entina amin'ny tolo-kevitry ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Momba ny raharatsy fandriam-pahalemana ny Tsimo amina tompon'andraikitra voalohany misahana ny faritry ny Toriala ny filohan'ny lefitry ny CT dia nitondra ny heviny Andriamatoa Raharoarilala Tsinoka Roberto. Rehefa misy situation mafampana ohatran'io anankiray eto amin'ny tany sy firenena dia misy miezaka ny mpanao politika rehetra samby hakan'le izy amin'ny profil. Mieza manaratra ny situation hakan'le izy ao amin'ny avantage. Ka ny zavatra misy ary ny tena misy amin'izao fotoana zao afa-po ireo olona nangataka ny opération io hoan'ireo ary mbola ho hitanareo fa mbola iseo télé manko zareo isaotra ny fitondram-panjakana tena afa-po ary ny tena tsara anatin'le izy dia reo ihany koa no afaka témoigner fa les haillons sy les hameaux les dorana reny dia tena reny no lieu de refuge ny dahalo. Ka amin'izao fotoana zao le izy manomboka milamina ny any atsimo satria manana effet de persuasion koa le zavatra natao zany mampatahotra n'le toerana sasany mbola tsy nandalova n'le opération dia fa manomboka zany miverina tsikelikely amin'ny tokony amin'ny laony zany ilay fandriampahalemana. Ny raharatsy fandriampahalemana izay anisan'ny nametra mpikambana eo anivon'ny parlementany CT fanontaniana betsaka nandritra ny fihaonana tamin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement Omaly izay naharitra adiny 12 tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Mitohy araka ny nambaran'Andriamatoa le dimy Jean Joachim filohan'ny voamerany tontolo iainana eo anivon'ny parlementany CT no sady mpikambana ao anatin'ny voamera misahana fanadihadiana momba ny raharandramena. No marian'ity parlementaire ity ihany koa fa mbola misy ny fanondrana andramena tsokosoko ary topotra andraikitra maro no tafiditra ao anatin'ity raharaha ity. Saingy mipetraka tsany ny olana eo am-panatotosana ny asan'ny voamerany parlementaire misahana fanadihadiana momba ny raharandramena ny tsy fisian'ny teti-bola iasan'izy ireo. Fa ny proposition ndray zany dia hoe hanao soit tonga dia efa hana amin'ny alalan'ny proposition de loi io hoe hanao proposition de loi zay aloha fanay amin'ny gouvernement soit raha ohatra ka mbola tadiavina ndray mbola misy étude na zavatra na suivi zavatra tiana tenena amin'ireo stockage sy ny karazan'ireo dia ananganana comité anankiray commission anankiray d'étude de suivi zay tokony hitambaran'ny présidence ao anatiny ao solitena présidence, solitena ny primature, solitena ny environnement, solitena ny avatra teo moa ny commission d'enquête parlementaire na ny commission d'environnement de forêt no miaraka mamola vola hoe inona raha zavatra tokony atao une fois pour toutes fa raha mbola mitohitohy avako dia mateto-tsika menakava fa ny trafic dia mbola mandeha hatramin'izao hitanareo angambany fa misy miantso anay avy any hatramina gendarme misy corté entana zany ke zava misy hatramina gendarme hatramina police misy corté entana tafiditra ao anatin'ny daholo ny hatramin'ireo autorité rehetrarehetra amin'ny faritrany rehetrarehetra na ny direction de région na ny district tafiditra ao anatin'ny daholo na nireo mpitsaranareo tafiditra ao anatin'ny daholo zay tsy manana moyen ary ny anay enquête parlementaire moa tsy enquête judiciaire rehefa vitananay ity dia alefa nay any parlementaire
ny atao parlement dia ao no manao ny adoption hoe inona ny zavatra fanapahan-kevitra resina fa hatramin'izao zany zay tsy afenona rehefa zavatra mbola kely azy zay satria na ny antony na ny anafaratany raha tsy hitanaiko. Araka ny fantatra dia 900 tapitrisa iray milanja na 20 tapitrisa ariary no teti-bola ilain'ny voamera misana amin'ny fanajiajiana momba ny raharahandramena ao amin'izay teny. Anisan'ny olana izay sedran'ny mponina eto amin'ny fokontany Akorondrano Atsinanana ny fahatapahan'ny rano eo amin'ny popy fatsakana sy ny bassin eo anivon'ny secteur 1 sy ny secteur 4 ary nitondran'ny président fokontany fanazavana ny mikasika izany. 19 juillet 2012 no tapaka ny rano teto amin'ny fokontany ny secteur anankiroa zany, secteur 4 sy secteur 1. Tsara be le olona ataon'ny afitsiko le association dia rehefa nanontany teny anivon'ny Jirama zay dia misy 20 millions be zao tsy voalohany zareo le association mpitatanany le rano eto anivon'ny fokontany Akorondrano Atsinanana. Efa nampiantso teny MBA, efa nampanatsona teny MBMA zany a mifokotany sy reo association reo hoe inona ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina, ohatra miziriziry fotsiny le association dia mba manaiky an'ireo tompon'andraikitra rehetra sa tokony mba hajery akaiky ny zavatra fa tsy mety satria mitsara loatra kosa le vahoaka. Le vahoaka zany ao anaty doso zao makarano misy anankiray zany zany mba namindrany Jirama fo zany izy dia hoe io aloha mba alefa ozy izy tsy vonoina le izy nefa ny facture an'io koa ary mbola tonga lava foana, mbola tonga foana araka mitatitra tonga eto am-pelantananay hoe mbola misy be dia be koa le tsy voaloha dia mba mamindra fo le Jirama dia ao anaty doso ve le olona makarano tena mitsaly. Manoloana izay indrindra dia velotaraina ny mponina izay mpampiasa ny foto-drafitrasa. Ty efa ela no nijanona dia ary amin'ny bassin koa efa ela no nijanona dia ato amin'ity zany zay makarano sotrono manasa lamba eto zay manasa lamba dia nitianay zany ho averina amin'ny popy ny any amin'ny bassin sy ny ato amin'ny popy. Manaitra ireo tompon'andraikitra ary miandrandra vahaolana ireto mponina ireto izay nanamafy fa tsy afa-miala amin'ny andavanandro mponina ny rano. Misy ny vola izay alohan'izy ireo izay ariary isaky ny litatra raha ny fantatra ary voafetra ny fotoana akanany rano. Amin'ny 4 ora sasany maraina hatramin'ny 12 ora atoandro ary amin'ny 3 tolakandro hatramin'ny 9 ora hariva. Misy amin'ireto mponina ireto no tonga hatrany amin'ny fokontany Nambodivona mihitsy no matsaka raha ny fantatra. Nahazo efitrano vaovao roa ny CEG Mangatany district Anarivon'ny Mama. Izany dia vokatry ny fanohanana izay nataon'ny CST avy amin'ny Anklafy Ravalomanana Rakotomanjato Rodin. Ankoatra izay dia nitondra fanampiana kit scolaire ho an'ireo mpianatra any amin'ny CEG Mangatany ihany koa ity parlementaire ity. Fitaovam-pianarana toy ny cahier, stylo, fitsipika, goma, trousse, pensily hazo, aroloha, baolina ho an'ny lehilahy no natolotra tamin'izany tany toerana. Ho anareo rakizy, anareo ray aman-dreny dia natoloko ray manontolo karamako ray vola samy manopaka mangalaka dolo reko sy balaiky ny aho ho any vahoakako. Ina rosako ray kely tompony be dia any amin'ny talea daholo ny facture rehetra tsy naka an'izay ora fa an'izay raika ozy le tena nitizaka siny zay tsara indrindra tamin'ny fotoana io ihany koa no nandoavan'ny CST Rodin Rakotomanjato ny karaman'ireo mpampianatra Frama 5 miasa ao amin'ny CEG Mangatany volana Oktobra. Raha misy ny ilaina hoy izy amin'ny fampianarana toy ny voyage d'études dia vonona ny tena nanampy amin'izany. Saika avy amin'ireo tanàna ny manodidina ny Mangatany hatramin'ny 12 kilometatra no manohy fianarana eto amin'ny CEG. Entina ialana amin'ny fivezivezen'ny mpianatra dia nanolotra fanampiana amin'ny cantine scolaire atao amin'ity sekoly ity ny CST Rodin Rakotomanjato. Ny talen'ny CEG Ramatora Soavelonordina mampianana dia nanolotra fisaorana ny CST Rodin noho izao fampitovana izao. Irariana hoy izy mba hitombo izany fanampiana izany. Nanafatra ireo mpianatra ny tena mba hilofo mafy amin'ny fianarana. Entina hanohanana ny vady aman-janak'ireo miaramila namony ainy teo Perinasa. Anomboka ny zoma 5 Novambra ho avy izao no anatanterahany fikambanany vady miaramila na ny fivaminy hetsika tolo-tanana izay andraisana ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana. Hosokafana ny fomba ofisialy amin'ny alalan'ny fitopy-vavahana raisam-pinoana izay ho tanterahana ao amin'ny chapelle militaire Ampahibe manomboka amin'ny 7 ora maraina ny hetsika. Tena tanjonay zany dia manoloana ny levona ny atra ny fianakavian'ny tafika malagasy namoizana miaramila maro teo amin'ny asandahalo
dia matsiaro zany zay vady miaramila fa manana andraikitra anampy arabola sy ara-pitaovana ho an'ireo vady aman-janaka izay takambody tsy fidiny sy nanano tena tsy fidiny. Marianeto zany fa tsy ny faritra tsy mirery ihany no ahenay fa manerana ny osy koa mangataka sy mingavatsika rehetra tsara sitraka kokoa sy tsara malala tanana izahay mba hanampy anay hoentina hanampiana azy ireo. Araka fanazavana dia raisina avokoa fanampiana rehetra na ara-bola na ara-pitaovana. Ny hetsika dia nomboka ny zoma faha 7 volana novambra ary tsy farana raha tsy ny alahady 20 novambra ho avy izao eny amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Ny fandraisan'ny fivamia ny fanampiana dia tsy miantona manomboka ny maraina mandra-pahariva ny andro amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 novambra ho avy izao io. Araka ny fanazavana, ankoatra ny eny amin'ny chapelle militaire Ampahibé dia afaka ataony malala tanana ihany koa ny manome fanampiana eny amin'ny chapelle militaire Ivato ny alahady 20 novambra ho avy izao tontolo andro. Navoaka tamin'ny ofisialy tamin'ny alahady lasa teo ireo mpikabary lasovavy misy 12 avy eo amin'ny andiantsiky rehefa avy nandalina fampihofanana amin'ny kabary tao anivony ny fikambanana Valabe na Vako ka Lalovina Ibeazana. Nisy ny lanonana fizarana maro-pahaizana izay nitanterahana aty amin'ny efitran'ny FLM mahitsy 67 hektara. Andriamatora Oldina Naivo, mpikabary manana ny maizy azy no sady mpikambana ao anivony filakevitra ambony teteza mita no ray pia ity andianty. Amin'ny taona 2024 moa zany dia misy ny fankalazana iarahana amin'ny UNESCO sy ny ministeran'ny kolotsaina indrindra ny akademia malagasy zany tsy izay rehetra fa injato ny kabary. Efa ankehitriny dia efa manelika izao tontolo izao ny kabary malagasy fa tsy eto Madagasikara ihany ka anisan'ny tanjona eo amin'ny fanampariana ny kolotsaina malagasy dia ny fisian'ny mpikabary isan'ny elakelan-trano indrindra zany isaky ny tokantrano fa mazava ho azy ny tenin-drazantsika fa nisy tondromolotra mbola nienatra fa nisy akabary vehivady aman-janaka. Koa izay mahatonga anay izay mpamolavola eto amin'ny fitondram-panjakana manentana nisa tokantrano, manentana nisa portany ary manotrina izao andihany tsika izay avoaka ny fikambanana Valabe izao. Avy hatrany dia afaka mampiatra ny fampianarana kabary izay vao avy naratony reto mpikambana ao amin'ny andiantsika reto. Efa mahafeta teraka andrija teny rehetra ao anatin'ny kabary tokoa ireto ankizy araka izao hitantsika izao. Fiangonana saina moa zany dia mikarakara fotoana lehibe antsoina hoe fito alahady. Izy ity dia nanomboka tamin'ny 30 septambra teo ary farana amin'ny alahady izao 11 novambra. Lohahevitra tamin'io dia hoe ny finoana sy ny supernaturel. Amin'ny alahady izao indray Indian Palais des Sports no amarana anazy dia mifamatotra amin'izay lohahevitra resaka supernaturel izay ihany fa lohahevitra ao anatin'izay dia hoe hahafapoanao Andriamanitra amin'ny fomba supernaturel, zany hoe ameanao fahafapo Andriamanitra fa amin'ny fomba supernaturel no isan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Izy io moa dia fotoam-bavaka izay sady fampianarana ny vavahana ho an'ny olona rehetrarehetra. Maraina dia misy fidirana anankitelo, amin'ny enina sasany dia amin'ny valo sasany dia amin'ny folo sasany. Ny hariva kosa dia anankiray ihany amin'ny roa sasany. Dia isy bus hitatitra ny olona rehefa mirava ny hariva hirana Antananarivo izay ariary zato ihany ny freany. Ny vidianana be dia any Palais des Sports moa amin'ny fotoana io. Izy koa ny bus hitatitra rehefa maraina izay misy ilay afisy ilay hoe fito alahady iny rehefa mahita ny olona ka manakana dia ino no mitona azy mankany Palais des Sports ariary zato ihany koa ny freany. Tianasantsika rehetrarehetra ho avy amin'izay satria tao anatin'izay enina alahady izay dia be da be ny zavatra surnaturel nitranga tamin'ny fiainan'ny olona. Teo ireo olona izay mona marenina ny teny, teo ny adala sitrana, teo ireo olona izay misy nametraka vola anaty konto izay tsy fantatra mihitsy hoe iza nefa vola be. Be da be zany zavatra surnaturel nitranga tao anatin'ity fito alahady ity dia amin'ny alahady izao no intizy teo hamarana anazy izay tena azoko antoka tanteraka fanomezan'Andriamanitra tsika rehetra fahafampo amin'ny fomba surnaturel ninina hitahitantsika amin'ny fotoana io. Eto ny marary indrindrindrindra fa izy vavaka ao amin'ny marary io na olona malemy izy na adaly izy na mona izy na marenina izy fa azonao antoka fa hiasa ho azy Andriamanitra. Ipik'olona ny efitran'ny FJKM Andrianarivo fahasoavana tamin'ny alahady lasa teo nandritra ny fampisehoana Tsapidy Arana na gala evangelika izay niarahana tamin'ny atokopira fifoazana isotro fitiavana na ampifity.
tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazan'ny fahasivy-taona an'ity atokopira ity izao fampisehoana goavan'izao araky ny fanazavan'Andriamatoa Rakotonirina Jean de Dieu filohan'ny ampifity. Ariana tsingeritaona fahasivy nanorenan'ny tompo azany atokopira ampifity izany ka nanirahany azy amin'ny sehatry ny fitorina filazantsara ankira. Dia isy ny fitaovam-pitorina filazantsara moa filazanay azy VCD dia voakandroany koa ny volume 8 ny ampifity mitorilo teny finoana ary eo koa ny karaoké faharoa ny ampifity amy ampireo dépliant maro isan-karazany. Naharitradiny telobe zao ty fampisehoana antsapiderana ny arana tamin'ny ampifity ity. Afa-po avokoa ireo rehetra izay nanatrika ny fotoana satria dia antsapiderana ny tsongaina manokana noho ny vetesiny atokopira teny Antsehatra. Amin'ny taona 13 kosa no ankalazaina ny fitsingerenan'ny fahafolo taona nisian'ny ampifity ary ny lampany fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina no ny safidiny ankalazana izany fotoan-dehibe izany.